vavaksika Andriamanitra ray zanaka fanamasina dia misaotra sy midera ary mankalaza manome voninahitra ny anaranao zahay amin'izao maraina vaovao omenao anay izao. Misaotra Tompo fa ny famindramponao no mbola tsy malandritra anay ary ny fahasoavanao ny fanahinao no mitona aminay ho tonga eto an-tranonao amin'izao fotoana manokana isam-bolana natokana ny fikambanana sy ny diakonina sy ny olona ionana aminao andiniana ny asanao ifampitonam-bavaka ifampahirezana. Misaotra ny amin'ny ray aman-dreny mpitandrina izay miaraka aminay hatrany. Misaotra ny amin'ireo diakonina sy olona efa tonga fa mangataka kosa ny fampahirezan'ny fanahinao ho an'ireo rehetra izay tsy eto amin'izao razy fotoana izao. Mety eny an-dalana izy Tompo ianao no hanafaingana ny diany ary ireo tsy tonga kosa dia mahafantatra ny antony ianao. Ankehitriny dia mangataka ny fahafenoan'ny fanahinao masina izay rehetra izay tonga eto mba hatserovanay ho tafahoana aminao tokoa ka ny teninao ny vavaka ny dinikasa ny fanapahan-kevitra izay rehetra ataonay dia ho feno ny fanatrehanao ary ho voninahitra ao. Dia mitenena anay ianao Andriamanitra aminaranao Jesosy Kristy nanaovany izany vavaka izany. Amen. Mahazo toerana ianareo. Ovakitsika ny mofinaina voalahatra androany. Obolana faha-efatra andininy faha-roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Obolana faha-efatra andininy faha-roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Vaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Anaka tandremo ny teniko, antongolany ny sofinao iain'ny filazako. Aza vela hiala eo masinao izy fa raketo am-ponao. Fa aina ho an'izay mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana fa avao aminy no hiavian'ny aina. Esory aminao ny vava mandainga ary hampanalaviranao ny molotra mamitaka. Aoka ny masinao hijery mahitsy ary ny ody masinao hibanjina eo anoloanao. Ataovy marina ny alehan'ny tongotrao dia ho voalamina ny alehanao rehetra. Aza mivily na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia. Esory amin'ny ratsy ny tongotrao. Amen. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Dia mbola manona ny fahasoavan'ny Tompo amintsika tsirairay avy ry havana. Tafomboneto isika mpiara-miasa amin'ny malolona, amin'ny mahadiakonina eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana. Natolotra araka ny fandaran'ny mofinaina sady efa voavaky teo ny oabolana faha-efatra andininy faha-roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo. Voaingana isika miaraka tamin'izy io, oviana. Dia oviana koa. Dia oviana koa. Tena tsotra nefa lazava sady nampieritreritra nitondran'ny mpitandrina ny fampianarana tamin'io alarobia takarivo io. Ho an'ny zanaka indrindra moa ny fampianarana. Andeha averina kely hoe inavy no hitantsika ao amin'izay mety hoe mandrafitra ny tenatsika. Manomboka amin'ny aza mandingana fa sofina aloha. Dia inona? Maso, fo, alohan'ny tongotra, ny vava dia tongotra. Dimy a. Andao indray tsika hiampitany amin'ny lakamisy. Inona ilay fanontaniana? Inona amin'ny mombanao no miasa indrindra? Aloloha zay manao hoe tongotra tsangano ny tanana miasa indrindra, tongotra miasa indrindra, ray, roa, telo. Zay manao hoe vava tsangano ny tanana, roa. Zay manao hoe fo atsangano ny tanana, isa, roa,
isa roa telo efatra dimy enina fito ina mbola tsy voalaza teo maso efa vita zay manao hoe maso atsangano tanana isa roa sady tongotra maso zany ny bebe claire isa roa telo efatra dimy enina zay manao hoe sofina atsangano ny tanana sotra to iza manao fa maninana hoe sofina maresy lahatra anao rivo fa maninana ny sofina dia eo zany ianao dia miaina fotsiny eo dia mipetraka tsy mandeha tsy te ahita fa nahoana ny sofina ho ilay mpampianatra ho antsika pino dia ny sofina no tsy maintsy hiasa indrindra satria eo amin'ny fandrenesanao ny sitrapon'Andriamanitra tsy maintsy hietsehany masonao andianany tongotrao hitenena ny vavanao hijeren'ny masonao ny fiainona sofina sy fo izy dia tsy afa-misaraka miaino a dia mankatoa miaino a dia mankatoa zany no ilazana amintsika ry havana no hoe sarobidy ny fotoana tahaka ireny atsika tsy impiry hoe isy pastera 10 ndray hoeto izory avy dia tokana ihany dia io ihany dia feony io ihany mienonareo dia io ihany dia io ihany fa misy an'ireny dia mba hararotina hoe aive zany aive zany misy karaza mihitsy izy 10 sasany misy teny frantsay vararaka sasany tena malagasy ranoray ohatra ny maly tena mahagaga mihitsy ny fahaizany mandrindra n'ilay teny malagasy mampita hevitra dia ohatran'izany misy karazany olona nantsony tompo ry havana ry azadoroana fa sahaza amin'ny toerana izay nametrahany tompo azy izy ireny dia izay ny hoe aza velandalo fotsiny fotoana toy ireny maly moa tena nkija dia nkija ny orana fa misaotra ny tompo ny amin'ireo tonga ho maly raha mba nanana fiara ianao dia mandehana raha mba afaka hoe eo ampotitrany ny fitateram-bahoaka dia mandehana koa fa za tsy tena nometsiny loatra ny tsy tonga ho maly fa tena mafy ny orana iny sahoana fa misy namana anankiray pasteur tia mihitsy izao ny kapanetiko namakivaky ny sena apefilo sy ny sisa tena nanao zay atongavana izy dia izay ilay izy ahoana hoe mpampianatra ho maly raha olana tsy ahitana vahaolana dia inona faux problème olana inona olana diso sa olana santoka miodikodina eo ianao dia milaza tsy mahita vahaolana ka nalanao kapa ary iny dia ianao ve ozy le olona iry zay hoe tsy maintsy tonga aminao na hirotsaka aza na hirotsaka aza ny oram-baratra dia izay mihitsy le izy efa fotoana amin'ny tompo io dia tonga isika na hirotsaka aza ny oram-baratra aza miteny saingy ianao mantsy pastera mivoaka tonga dia rindrina dia mivoaka tonga dia varavarana dia miteny amin'izany eny ary riavana amin'izay iombonantsika eto kosa amalina ny antsony tompo amalo olona madekona dia ataontsika tandrify atsika ny afatra ao anatin'izao anjara mofinainantsika izao ny voalohany fampitandremana avokoa ilay anankitelo tandremo ny sofina tandremo ny fo tandremo koa ny tongotra amin'izay andehanany tandremo enoy ny soratra masina ary ankatoavy zany tena fiainantsika dekona ny miaino ny soratra masina sy mankatoa izay nolazain'Andriamanitra amin'ny fitariana ny fiangonana amin'ireo asa samihafa toy ny fivoriana fanapahan-kevitra dia tsara ny miaino ny hevitr'Andriamanitra ary
mankatony hevitr'Andriamanitra. Mbola za manokana tena resy lahatra mihitsy ny amin'ilay asan'ny apôstôly toko 5 ny konsily voalohany tamin'ny fiangonana kristianina. Raha tsy nijoro nampatsiahany tenin'Andriamanitra i Jakoba dia naninontsika menakavy efa lazaiko foana io. Dia miforaina daholo sika rehetra voavovontsy satria izay ilay lahadinika ngeza be tao. Tsy manaiky ny Jiosy fa tsy izy an'izany voavonjovonjy foana zany raha toka hoe nanaiky an'i Jesosy tsia tsy maintsy forana aloha. Fa nitsanga ny Jakoba dia nanao hoe azafady. Soratra masina dia manao hoe ka inona no ifanareo amin'izany? Ataova amin'ny PV dia ndana atero any amin'ny isam-piangonana. Zay raha mamerina mamaky ny asan'ny apôstôly toko 10 ianareo. Noho ny fijoroan'i Jakoba tamin'ny anjara fitenena atao anatin'ny fisavorovoronkevitra dia nilamina ny raharaha famorana novoizin'ny Jiosy hiantoka ny famonjena. Ampy Jesosy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana. Dia averen'ny vakina fa tena ilayntsika mpievitra raha zany. Tsy miteniteny foana fa nampiasa ny sofina miaino an'Andriamanitra ary nandatsaka am-po nampanjary ny teny izay retsika ho fiainana. Tandremo ny sofina enoy ankatoavy ny tenin'Andriamanitra. Tandremo ny fonao fa loharano ny aina. Ny andiny ny 7 tandremo ny fonao mihoatra n'izay rehetra tokony ho tandremana fa avy ao amin'ny no iaviany aina. Fivoahan'ny aina moa zany ny ry amin'ny fotopetsy dia nazavainy hoe tena atony ny ainy zavatra kely ohatran'iny ary ny tsy fitandremana an'io mety mampiakatra ny tosidranao anatin'ny fivoriana any amin'ny fiombonana samihafana manomboka ao amin'ny ankonana sy ny sisa tandremo ny fonao. Ary mario fa io fo io indraindray no mibaiko atsika amin'ity asa fanompoana ity. Misy koa moa fitenenana hoe mafana fo. Aoka hafana fo. Mafana fo ny dikan'izany misy maninona? Mangatsipo. Misy olona zao dia nafana fo, dia nafana fo, dia nafana fo. Fa rehefa avy eo gaga ianao fa ohatry ny tapoana rano mangatsika ny fony mafana dia naninona? Miepoka izy tsy tatsony. Mba eritrereto hoe inona ny efa karazana rano mangatsika nanapoka ny fon'ny olona mafana tamin'ny fanompoana. Tezitra izy tamin'ny nataoko, tamin'ny nataonao, tamin'ny nataon'ny fikambanana, tamin'ny nataon'ny rano natao anatin'ny fiangonana. Nangatsika ny fony, rano mangatsika zany. Rano mangatsika nanapoka ny fony mafana mety ho fahasahiranana manokana mitranga ao an-trano, fahatafitohinana mitranga ao atokantrano, ny ataon'ny vady, ny ataon'ny zanaka sy ny sisa. Fa izao izay no iantsonantsika hoe tandremon'ny fo. Tazomy ny hafanamponao. Ianao ngamba mandinika hatramin'izay ny ainanao tato anatin'ity fitandreman'ity misy olona na inona mitranga 7 eo foana izy. Satria naninona? Voazony ny hafanampony, voatandriny tsara ny fony. Fa tsy mba isan'ilay hoe za dia tsy hipotra intsony izany ve no izy. Nga zany indray. Ity moa dia mpitranga foana any amin'ny fiangonana ry havana. Tamin'ny andro ny anina efa maty tariana ana tary. Izy amin'ny filohan'ny FDL taloha. Indray ilay mpitandrina masika fo azy ary anina dia asevo manao président indray. Sanatria hoe asevo manao pastera indray. Na inona mitranga tena misy masika mihitsy mpitandrina manay fo azy ihany ary izy. Amin'ny andro ny anina tsika vokan'Andriamanitra moa dia manonao kely an'izay. Tsy hanomezantsiny atsika. Fa io fo io dia antsony ny soratra masety hoe tandremon'ny fonao. Azony reny hafanampo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ka na avy orana tsy avy orana
na maina be ny andro amin'ny tononkiratsika misy hoe ny hafanana mahamaino mahatrotraka kanefa mbola tazanainy le tanjony io e ira fahafiry zay repiteny zava-maneno jereo fa ao ampivoavoan'ny firanao any afaraparany any fa na mahamainy andro na mangatsika andro na avy ny ora na misy bodofotsy na tsisy bodofotsy izy le atsika an'izay eo foana ianao voazonao io maripana ny fonao io asa 37 degré ve avelao izy eo foana salama tsara foana ianao tsy manova ny fanomponao ny zavatra rehetra mitranga io ianao io ary zay ny dekona tadiavina miantoka fampandrotsony ny fiangonana riavana tsy avy amintsika dekona mihitsy za tsy havita tsony zany ve tazomy maripana ny fonao tandremo ny fonao fa avy ao amin'ny aina tandremo ny tongotrao natao moa hoe tandremo ny tongotrao feny amin'ny andininy fahina amin'ny roapolo sy favito amin'ny roapolo dia zao mivoasoratra amin'ny anaran'ny tompo ataovy marina ny alehan'ny tongotrao dia voalamina ny alehanao rehetra aza mivily na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia esory amin'ny ratsy ny tongotrao omaly dia nisy fampianarana hoe ny mpanory lalana rehetra dia manao hoe tia ny lalana ka andehano fa Jesoa ihany no miteny hoe izao no lalana marani-tsaina koa le olona dia izany tokoa tandremo ny tongotrao sao mivily amin'ny lalana sao miala amin'ny lalana izany lalana Jesosy Kristy no lalana fahamarinana ary fiainana ataovy marina ao amin'ny Jesosy ny fandehanao ary tsarovy fa mpitary-dalana ny fiangonana isika loholona sy dekona raha voatendry amin'izany fanompona miavaka sy manokana izany tandremo fa raha mpitarika isika izay alehantsika koa no izorany tarihana izay andehanantsika no lalan'ny tarihantsika dia sanatria ve ho fiangonana diso lalana ny fiangonana ny fidy atsika ho tandrina ho dekona ny tompo izay ny fidy atsika no mitarika atsika mandihana arak'izay hitarihany tandremo ny sofinao enoy ankatoavin'ny tenin'Andriamanitra tandremo ny fonao tazomy maripana amin'ny fo enti-manompo an'Andriamanitra na inona mitranga tandremo ny tongotrao aza miala amin'ny lalamarina dia Jesosy Kristy amen ivavaka isika riavana misaotra Andriamanitra no ny fotoana na fanagnombona teto ny faharetana sy ny fifantohana nomena ho anay na dia manery anay aza ny fandaharam-potoana aorian'izao dia ny asa tao anatinay ianao tamin'ny alalan'ny fanahy masina misaotra Andriamanitra no reto olona sy dekona manetry tena ka tonga amin'ny fotoana sarobidy tahaka izao mba tsy ho toy ny tsy manompo anao izy ireo fa valio fity satria natondra ny azo fijalianao ka nanaraka anao tamin'ny fanatrehan'izao fivorimbe izao mangataka aminao an'ireo tsy tonga mba ho jerenao sy ho tsinjovinao araka ny trangan-javatra tsy nahatongavana izy ireny mangataka aminao amin'ny ankonanay mba ho ankonana voaro eo ambany ilatrao amin'izao fotoan-tsarotra ara-panahy zao mba ho ankonana ho tsinjovinao amin'ny asa mandraharafanao ny andavanandro fianarana na asa fivelomana na fikarakarana tokantrano tsy ary eo ambany masonao ny tokantranonay dia misaotra ny amin'izay efa niainonao ny vavaka nasandratray tao anatin'ny rotsom-bavaka ary raha mifarana eto izao fotoana izao ianao Jesosy mahay manao mihoatra n'izay angatahnay no ahatanteraka izay rehetra tokony ho anay araka ny habe ny fahasoavanao amen raha izy mba ho tanteraka aminareo ny jodranotononona amin'ny anaran'ny tompo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ny hery sy ny firaisana amin'ny fanahy masina ho amintsika rehetra hatramin'izao sy ho mandrakizay amen ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina